Fatsimpana etny pasteur Ratsianarivo Lea. Vavakantsika tompoko. Ianao Jehova ho mipetraka manjaka mandrakizay ary ny fahatsirovana anao miatra amin'ny taranaka faramandimby. Ianao hitsangana ka mindrafo amin'ny zona fa efa andro amin-drapo aminy izao. Eny tonga ny fotoana. Ray malalo, raiso avokoa ny momba anay manontolo, raiso ny tsiraray avy, raiso ny fiainanay, raiso ny mahizay anay, raiso ny fisainanay, raiso ny fonay, raiso ny tenanay. Anao avokoa Andriamanitra izay tsiraray, ary koa raiso mba ahatonga anay hifaly ao aminao. Ianao mantsy Jesosy Kristy no mpanapaka an'izao tontolo izao, no ny fahefana sy ny hery izay anananao, ary ny masonao dia manara-maso izao tontolo izao. Ianao no tompon'ny fanapahana hatrizay ka ho mandrakizay, hatramin'ny taona taloha indrindra, tsy miova ianao. Ianao lay omaly, ianao lay anio, ary ianao lay ampitso, ary mandrakizay. Ny fanjakanao no maharitra mandrakizay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, ko manjaka ao tokantrano tsiraray avy ianao, ao anatin'ny tenanay izay tepolo ny fanahy masinao. Manjaka ao anatin'ny fisainanay, manapa-mandrakariva raha io. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao izay ry Ray ny mandrakizay. Isa-tsegondra no anandratanay izany fiderana izany, izay tanterahan'ny mpanomponao, izay mino anao manerana izao tontolo izao. Hifaly noho ny fitiavanao izay ka hitsaoka sy hioby anao amin'ny fanambarana hoe tianay ianao Jesosy Kristy Tompo, tsy misy atakalonay ianao, ary izay dia ho anao mandrakizay. Mangetahetanao fatratra izahay, tia lalanao misimisy hatrany, ary fantatray fa te ampafantatra anay anao bebe kokoa hatrany koa ianao Kristy Jesosy, amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masinao. Indrindra amin'izao vatsim-panahy izay tolotrao anay izao amin'ity maraina ity. Lehibe loatra ny famindraponao. Fotoana sarobido anay tsiraray avy izao fotoana izao ko dia mitenena ary Tompo fa mangetahetanao izahay. Aoka ianao rery ihany no hameno sy hanjaka feno sy tanteraka ao anatin'ny tsiraray avy, dia ny voninahitra Kristy Jesosy no iseho eo amin'ny fiainanay. Raha tsy miaraka aminao izay dia very, mangetahetanao fatratra izay Tompo. Ianao rery ihany no afaka hameno anay. Dia atolotra ianao ny dera sy ny azan'ny voninahitra, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aleluia. Amen. Manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho antsika tsiraray avy izay mihaino izao vatsim-panahy izao. Ampitiavana sy ampifaliana ary ampanetretena no ahafahako miantrano amin'ny tokantranontsika amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anorenantsika ny vatsim-panahy dia ao amin'ny bokin'ny Habakoka 2:1. Habakuc chapitre 2 verset 1. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Hitsangana eo ambonin'ny fitazanako aho, ary hijoro eo ambonin'ny manda, hiandry ahitako izay holazainy amiko sy havaliko amin'ny fitarainako. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no andraisantsika ny lohateny hoe amin'izao vatsim-panahy izao, miandrasa an'i Jehova eo amin'ny toerana izay nametrahany anao. Miandrasa an'i Jehova eo amin'ny toerana izay nametrahany anao. I Habakoka teto no milaza sy manambara fa nitsangana teo amin'ny fitazanana izy, teo ambonin'ny mandana ny toerana izay nametrahany Tompo azy, hiandry ny valim-panontaniana izay napetrany tamin'i Jehovah Andriamanitra. Raha lazaina tsy ampatsahivina fohy hoe iza moa i Habakoka, ary inona ny zavatra nataony sy ny mombamomba azy. Ny atao hoe Habakoka, ny dikany hoe Habakoka dia misakambana. Izany hoe, i Habakoka ity izany dia nisakambana tamin'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny inona? Tamin'ny alalan'ny finoany. Ary dia mazava ho azy fa Andriamanitra koa dia te hisakambana izay mpanaradia azy tsiraray avy.
Miara-manaiky angamba isika fa ny boky Abakoka aloha dia tsy mahavantana ny kristianina loatra ny mamaky azy raha mihoatra amin'ireo boky hafa ao anatin'ny baiboly. I Abakoka dia mpivintsira, mpitendry zava-maneno tany Jerosalema ary anisan'ny mpaminany tao an-teboly. Mpaminany feno fanetretena satria tsy mba nampafantatra zavatra hafa mikasika ny tenany na ny fianakaviany ity Abakoka ity. Nanoratra izao boky izao Abakoka izay nanehoany fa afaka mivelona amin'ny finoana tokoa izay manara-diso mino an'Andriamanitra. Vanim-potoana iray no niainany niaraka tamin'ny Jeremia, ary Jeremia izay naminany teo amin'ny Joda noho ny fialany ireo taranaka Joda ireo tamin'ny finoana an'Andriamanitra. Teo indrindra no nahatonga ny Abakoka nanoratra ho an'ireo vahoakan'Andriamanitra sisa tafela tany Joda mba hatakarana izy ireo ny lalan'Andriamanitra sy ny hieverany ny fahotan'ny fireneny izay hitsarana azy tsy ho ela. Tao anatin'ny olana sy adi-panahy ary adi-tsaina mafy mantsy Abakoka no nanoratra izao boky izao. Ary nanelingelina mafy tao an-tsainy ny amin'ny ampiasan'Andriamanitra firenena rasy fanahy toa ny Babilôna hanjanaka ny vahoakany tao anatin'ny fitsarana azy. Nanome antoka ireo mpiray finoana tamin'ny Abakoka fa ho avy ny andro izay hitsaran'Andriamanitra ireo ratsy fanahy ireo, ary amin'izany dia ho velona amin'ny finoany ny olona marina. Voasoratra ny amin'ny bokin'ny Abakoka toko 2:4 tapany 2. Ka hifaly amin'i Jehova Andriamanitry ny famonjena azy. Voasoratra koa izany amin'ny 9:7. Raha jerentsika indray mitompo maso ny Abakoka toko 1 dia azo fitinina sy fehezina fa niara-ny eritreritra sy ny tsy fahamarinana ny fiainana sy ny manodidina mpiray finoana tamin'ny Abakoka, ary izay indrindra no nahatonga azy ny antsovonjy sy ny kikika tamin'Andriamanitra iray. Teto amin'ity toko 2 ity amin'ity bokin'ny Abakoka ity, isika izay vatsy panahy amin'ity maraina ity dia hitantsika mazava tsara araka ny tenin'Andriamanitra izay novonakintsika teo fa nijanona sy nitsangana teo amin'ny fitazanana ny Abakoka, niandry teo amin'ny toerana izay nametrahan'i Jehovah Andriamanitra azy, niandry izay valiteny omeny tompo azy amin'ireo adi-tsainy sy ny adi-panahiny. Dia hitantsika rehefa toizantsika ny vakiteny fa nahazo valiny sy fahitana avy amin'ny fanahy masina i Abakoka. Isika tsirairay avy izay mihaino izao vatsim-panahy izao, mety mitovy amin'ny Abakoka angamba ny zavatra izay mahazo anao amin'izao fotoana izao. Adi-tsaina, adi-piainana, adi-panahy, sy ny sisa tsy voatanisa hoy ianao fa be loatra. Mety mola be mihoatra lavitra noho ny nahazo any Abakoka koa ianao ny manjoanao ka mahatonga ny tsirairay laza sy anambara araka ny voasoratra ao amin'ny toko 1:2 hoe Jehova indrisy ny ahela nefa nitarainako nefa tsy nohinoinao. Ry afaka malala ao amin'ny tompo, aza mijanona mikikika eo fotsiny fa ndeha komba hanatanteraka araka ny voasoratra ao amin'ny toko 2 izay mampatsiahy ny tsirairay avy ny hijanonany eo amin'ny toerana fanompoana izay nametrahan'ny tompo azy, mba hahafahantsika mandre izay havalin'Andriamanitra ny tsirairay amin'izay ady hatrehany. Ka ilazany hoe hitsangana eo ambonin'ny fitazanako aho ary hijoro eo ambonin'ny manda hiandry ahitako izay holazainy amiko sy izay havaliko amin'ny fitarainako.
Tena zava-dehibe ry havana ny fipetrahantsika eo amin'ny toerana izay nametrahany tompo antsika tsirairay avy. Asa mety inona ny asa fanompoana nametrahany ianao? Tanterao avokoa ny asa izay tokony ataonao amin'izany toerana izany. Aza misy tsy ho vita izay andraikitra rehetra voasoratra ao amin'ny taratasym-panorana izay nifanarahantsika tamin'ilay mpampiasa antsika dia Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta izany. Rehefa totosantsika izany dia hiteny amintsika Andriamanitra iray amin'ny alalan'i Kristy Jesosy izay mampiasa antsika eo ambany fitsilova ilay fanahy masina ka anambaran'ilay fanantenana velona sy fahatokiana azy ka tonga ny tsirairay avy anana antoka ampinoana manoloana ireo fitsapana sy olana izay tsy maintsy ho diavina. Andriamanitra mantsy ry Kristiana havana dia masy mandidy sy tompon'ny fahefana ka mametraka amin'ny toerana na ny posta izay tiana ametrahana ny Kristiana tsirairay avy, manoloana ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta izay nampindraminy antsika. Toerana iandrasana sy iandraketana ny ondry sy zavatra maro samihafa izany toerana nametrahany antsika tsirairay avy izany. Ko tsy afaka niala na andositra eo isika raha tsy efa tanteraka ny iraka sy ny asa izay nanondrahany sy nampanoviny antsika. Mba hahatota satsika izany, vavaka mafonja no andeha atao mandrakariva mba hahatonga antsika hery sy hifikitra aminy ary hino azy. Dia hiaraka hikika mafy isika tsirairay avy ilaza hoe nefa izao dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany sy ravoravo amin'Andriamanitry ny famonjena ahy. Jehovah Tompo no tanjako ary manao ny tongotro ho toy ny an'ny dera vavy izy ka mampandeha ahy amin'ny avonako. Abakoka 3:7-10 sy ny 9. Anio ary havako, miandrasa ny Jehovah eo amin'ny toerana izay nametrahany anao dia tanterao izay andraikitra rehetra voasoratra ao amin'ny taratasym-panarahana izay nifanarahantsika tamin'ilay mpampiasa antsika dia Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Vavaka isika. Faly tokon'izay ry tomponay sy mpanjakanay, lay mpampiasa anay sy naniraka anay ary ny fanarahanay tamin'ny taratasy-panarahana amin'ireo asa rehetra izay ampanindranao anay ho totosainay eto amin'ity tontolo izao ity, arakaraka ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta izay nampindraminao anay tsirairay avy. Matetika nefa izay Jesosy dia tsy tanterakay ny asa misiona izay nasainao tanterahanay, ary matetika izahay dia tsy mety hipetraka eo amin'ny toerana izay nametrahanao anay. Tsy mety hiandry anao izahay ka any tsy fantatray ary tsy henonay ny valiteny avy aminao Andriamanitra ray. Mangataka ny famindrapo sy famelan-keloka eo anatrehanao ary mibebaka eo anatrehanao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ho anay tsirairay avy izay mihaino izao vatsim-panahy izao. Amindrao foka amelao heloka ary avereno ny tsirairay avy hamaky ny taratasy panarahana sy ny taratasy panirahana izay nomenao anay tsirairay avy ka samy ahatotosa ny azakazaka sy ahatanteraka ny fiazakazahana ny tsirairay avy mba andray ilay sadrom-boninahitra ny fiainana dia ilay fiainana mandraka izay. Tsy tanterakay nefa izany Jesosy raha tsy ny fitiavanao no anapaka tsy anatin'ny fonay ary ny finoana ianao amin'ny anekenay fa enao no tompon'ny fahefana rehetra
any an-danitra sy etỳ an-tany. Raha misy tafavoaka sy tafiala teo amin'ny toerana izay nisy azy Jesosy io, dia avereno izy ireny, hitsangana eo ambonin'ny fitazanany, ka hijoro eo ambonin'ny mandanao, hiandry sy andre ny feonao. Dia ho mpanompo mahatoky izay tsiraray avy, ahatanteraka ny afatrao. Ka na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, na tsy misy voany ny voaloboka, dia hifaly sy ravoravo mandrakariva ao aminao zahay, satria ianao Andriamanitro no famonjena ho anay. Ianao no tanjakay, ka dia hijoro tahaka ny diravavy ny tongotray, handeha amin'ny avoana sy ny toerana rehetra ary ny faritra izay nampandrahanao anay, hitory ny filazantsara ny fitiavanao, izay tsy miova omaly sy anio ary ho mandrakizay. Ho anao ry lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, ny dera sy ny anja ary ny voninahitra mandrakizay, fa izay vonina hanatanteraka ny sitraponao sy hanao ny asanao, dia tafy mandrakariva ny hery avy aminao. Aleluia. Amen.